Nanomboka androany kosa dia nisy ny atrikasa lehibe izay nokarakarain'ny CENIT sy ny PACEM ny lehiben'ny kaomisionina misahana ny fifidianana eny anivon'ny distrika izay miisa 700 no niatrika izany atrikasa lehibe izany. Fampitana ny vaovao mikasika amin'ny fanomanana amin'ny fifidianana, fifanakalozana momba ny olana izay menjady ny distrika isokajiny no tanjona apetraky ny CENIT amin'ity atrikasa izay nisokafana tamin'ny fomba ofisialy androany tetsy amin'ny Carlton nosy ity. Ny famolavolana ny lisy-pifidianana no anisan'ny asa goavana izay andraikitan'ny CET ary momba izay indrindra dia anisan'ny olana iraisan'izy ireo ny tsy fampiny entimanana. Fifidianana izany dia mandeha tsara araky efa nisy moa zany ny fanaovana ilay ministra teo efa navoaka vondronakiny izy taorinany iny zany dia mbola nisy ny ataonay addition moa zany dia mbola mandeha zany ny olona aloha tsy dia misy hoe manahoana ankoatran'ilay hoe lalana ratsy sy hoe mety manana osaosa ihany izay angamba ny tena hoe okon'izy. Teo moa nisy opération karapanona ataon'ny distrika dia izay niaraka tamin'ny distrika tamin'io. Ity hoe farana amin'ny 24 juin ataonay fifidianana présidentielle. Dia zao nefa tsy tanteraka izy dia zareo foana zao manao izy ao ny olona manatona fa tsy izay tsy manatona hoe izy tsy tanteraka tao le opération karapanona dia distrika manatona hoe izy mbola tsy dia ataona izy. Zao le olona manatona dia le olona manambola ihany zany no manao le karapanona zay. Ankoatra ny fijerena ny olana izay sedrain'ny CET tsiraray dia jerena ao anatin'ny fionantiany koa ny fomba fitaterana ny voka-pifidianana. Isany koa ny dinika izay arahan'ny filohan'ny CET amin'ny mpiainy faritra avy amin'ny CENIT Foibe. Raha mpitso dia ny Foiben'ny CENIT Alarobia no ionan'ny CENIT Foibe amin'ny filohan'ny CET avy amin'ny distrika 700 ary ijeren'izy ireo ny raha anatin'ny CENIT.